Fa tonga eto an-tanindrazana kosa Andriamatoa Ivoasina Razafy-Mahefa izay minisitra teo aloha tamin'ny fitondrana Andriamatoa Marika Ravalomanana ny ampivondrona ny mpikambana amin'ny antoko TIM no voalaza fa anton-diany eto an-toerana mofo rahantsika ny andindiny. Tonga eto Madagasikara Andriamatoa Ivoasina Razafy-Mahefa izay ministra ny toe-karena tamin'ny andron'Andriamatoa Marika Ravalomanana ary sekretera jeneraly ny antoko TIM voafidy ny taona 2024. Anisany ezaka tanterahany raha mifantatra ny ampivondrona indray ny mpikambana amin'ny antoko TIM. Omaly dia namory ireo mpikambana avy amin'ny antoko TIM mpiaradia amin'Andriamatoa Rarinaivo Andrenatoandro ny zanaky dada ary mpiaradia amin'Andriamatoa Marika Ravalomanana mpanorona ny antoko. Tsy mbola nisy ny fanapakevitra ny raisina atao anatin'izay fivoriana izay. Laza vaovao ihany TIM rehefa tokony laza vaovao. Nihaona tamin'ny filoham-pirenena ny 7 Martsa tany Washington ary anisan'ny nanatrika fihaonana teo amin'ny délégation malagasy sy mitantana ny orinasa mpitrandraka solika Exxon Mobil Andriamatoa Ivoasina Razafy-Mahefa ny lohan'ny hatongavany teto Madagasikara. Raha nanontaniana ny anton-diany eto Madagasikara iray volana taorian'ny fihaonana tany Washington na ny tenany dia izao ny valiteny nentiny. Raha tsy ahivina dia nanomboka ny Martsa 2024 ny alan'ny Madagasikara Andriamatoa Ivoasina Razafy-Mahefa ary ny 17 Aprily lasa teo no nigadona teto an-tanindrazana indray ny tenany.